miarabantsika rehetra tomboka amin'izao atoandro izao manaraka ny vaovao manokana eto amin'ny televiziona malagasy rariny tokoa raha vaovao manokana satria dia arahany mpanara-baovao akaiky ity daty ny 3 mai 2024 ity amoan'ny CES andreo anarany candidat izay isafidianana ho filoham-pirenena amin'ny 17 jolay ho avy izao eny an-toeran'ny Bertrand Raivomanana etsy Ambohita raha maheno sy mahitanay Bertrand Raivomanana ampitaovy hatrany ny vaovao satria fa fantatra izao fa nivoaka ny anaran'ireo isafidianana ho filoham-pirenena ireo Bertrand Raivomanana Rodriguez Zafimahaly ampitaovy hatrany ny vaovao amizao ora itenenana izao moa zany amin'ny 26 sasany latsaka 10 zao no mivoaka ireo listre candidat izay afaka hirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena taorian'ny fijerena ireo atotan-taratasy ny teto anivon'ny CES na ny cour électoral spécial dia raha antsika avy hatrany zany anaran'izany eto amin'ny tableau izay hitantsika eto ity tazantsika ery ambony ery zany amin'ny larina voalohany zany ajo Hervelona Ambirenina Arvelo faharoa Laineric Jean fahatelo Ratsiraka Iarovana Roland faefatra Rabiarson Roland Dieudonné Diva Ombe fahadimy Rajon Arvelo Pierrot Jocelyn faenina Jean-Louis Robinson Richard fafito Rabiarso Sarah épouse Georges fahavalo Rakoto Jean-Pierre fasivy Rabetsarona Willy Sylvain fahafolo Rabemanatso Brigitte Yantamirina faharaiky ambin'ny folo Razafy Manazako Julien faharoa ambin'ny folo Razafy Arson Laza fahatelo ambin'ny folo Vitel Albert Camille faefatra ambin'ny folo Monja Rondé fa tsy zafy tsy mivalo fadimy ambin'ny folo Randia Mampionina Joseph Martin faenina ambin'ny folo Rafalimanana Mirado fito ambin'ny folo Rafalimanana Ne Rakoto Mirainy Nanao Harivelo fahavalo ambin'ny folo Kolo Christophe Laurent Roger fasivy ambin'ny folo Jameson Rakoto Maharo faharoapolo Julietienne Roland faraiky amby roapolo Voninahitsy Jean Eugène roa amby roapolo Ravalson Clément Zafisolo fatelo amby roapolo Teindrazana Arvelo Jacob Alain faefatra amby roapolo Rajonar Patrick Ratsimba fadimy amby roapolo les Zava Fleury Rabarson faenina amby roapolo Ratsiraka Didier Ignace fito amby roapolo Rakoto Malala Marcel Fleury valo amby roapolo Douf Michael Bréchard fasivy amby roapolo Randria Manantso Tabera fatelopolo Nelson William faraiky amby telopolo Radrina Rivony Guy faharoa amby telopolo Faharo Ratsimba Alson fatelo amby telopolo Rasolo Voangy Roseline Emma faefatra amby telopolo Rakoto Andrianirina Fétisson fadimy amby telopolo Clément William faenina amby telopolo Rasolo Soudolin Rina Josephson fito amby telopolo Rarmanana Venance Patrick favalo amby telopolo Tina Soa Freddy fasivy amby telopolo Davidson Riaparany Benjamin faefapolo Razafin-Drava Edgar Marie Noé ary faharaiky amby efapolo Andrlerina Rajoelina zay zany amin'ny ankapobeny no ataontsika hoe ireo candidat izay noraisina rehefa taorina ny fijereny zareo teo anivon'ny CES na ny cour électoral spécial ireo zany no anaran'ireo candidat izay ho afaka ifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana amin'ny faefatra amby roapolo ny volana Jolay telo ambin'ny folo sy roa arivo fa dia zay aloha zany no fidirana mamaika tety amin'ny lapan'ny fitsarana momba na lampam-belona averina aminareo ny anosy ny fitenenana isaorantsika Bertrand Raivomanana napita izay vaovao izay raiky amby efapolo zany ireo candidat isafidianana ny eken'ny CES ny antotan-taratasy filatsako vidiny izy ireo ary dia vaovao farany tamin'izy iny no dia ny filatsako vidiny ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina zay zany izay vaovao manokana izay mbola ho arahantsika eto moa ny antsipirian'izay amin'ny fotoana fampahalalam-baovao raha riva fa ina izany aza dia fa avy koa ny vaovao miparitra rehefa aveo atolotry Doliro Titisa ny tenako dia manome fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko